mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramirabatsika rehefa manatratra ilay alarobia fa 7 ny volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny bokin'ny salamo faharoa amby roapolo, salamo faharoa amby roapolo, andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faharay amby telopolo. Anaran'i Jesoa. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiterako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah midera azy, ry taranaka Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy, ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra. Fa tsy manao tsinontsinona na marikoriko ny fahorian'ny ora izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Avy aminao no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe, ny voadiko dia ifaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah. Inona ny mpandefitra ka ho voky, hideran'i Jehovah izay mitady azy, ho velona mandrakizay ny fonareo. Ahatsiaro ka hiverina ho an'i Jehovah ny faran'ny tany rehetra, ary ankohoka eo anatrehanao ny fokon'ny fireneny samihafa. Fa an'i Jehovah ny fanjakana, ary manapaka amin'ny fireneny samihafa izy. Inona sy ankohoka ny mpanefefo rehetra ambonin'ny tany, eo anatrehany no iondrehany izay rehetra efa idina any amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy. Hisy taranaka hanompo azy, ary ny tompo dia ho lazaina amin'ny taranaka ho avy. Hisy ho avy ka hanambara ny fahamarinany amin'ny olona izay mbola hateraka, fa izy nanao izany. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fa roa amby roapolo ravana no hoentina mampahirintsika. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiterako anao. Ity salamo faharoa amby roapolo ity dia salamo nataon'i Davida, ary salamo notonon'i Jesoa. Ity salamo faharoa amby roapolo ity, fony teo amin'ny hazo fijaliany Jesoa dia nampiasa ity salamo nataon'i Davida ity, ny andininy voalohany hoe: Andriamanitro nahoana dia mahafoy ahy ianao. Hitantsika ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Marka moa ity tarainan'i Jesoa ity, ary dia lalaina tao amin'ny bokin'ny salamo izany tarainan'i Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana izany. Avy amin'ity salamo faharoa amby roapolo ity hoentsika teo. Fa ny andininy faharoa amby roapolo no hoentina mampahirintsika amin'izay nataon'i Davida, izay salamo nataon'i Davida. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonan-dehibe, eo amin'ny fiangonana no hiterako anao. Revako ny salamo dia boky kira, boky mpivavahana, boky izay fampiasan'ny zanak'Israely ao amin'ny tempoly, fampiasan'ny jiosy ao amin'ny tempoly ny bokin'ny salamo. Rehefa mihiry izy na rehefa mivavaka izy dia mandrakariva mampiasa itony bokin'ny salamo itony. Tsy voatahiry moa ny feon-kira, fa ny tonon-kira ny voatahiry, dia ity bokin'ny salamo ity. Ny tapany voalohany amin'ny andininy faharoa dia manao hoe: hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Asehon'i Davida fa ny ny mpino dia manana didy hitory ny anaran'Andriamanitra amin'ny rahalahy. Izy moa le rahalahy tian'i Davida teneniny io, tsy afa-tsy akory fa ireo izay mpiara-monina aminy, ireo izay mpiara-mivelona aminy, ireo izay mpiray tanindrazana aminy, ireo fianakaviany, dia hoy izy manao hoe: hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Raha toa ka fakafakaina ny hevitry ilay tena dia ny hoe: ampahafantatra ny anaranao, ampahafantatra ny maha-Andriamanitra anao, ampahafantatra ny maha-mpamonjy anao amin'ny fianakaviako aho. Amin'ireo izay havako mbola tsy mahalala anao dia ampahafantatra ny anaranao aho. Raha toa ka jerena amin'ny solomaso ny testamenta taloha dia mety hamperitreritra ihany hoe ahoana moa no misy zanak'Israely tsy ahalala anaran'Andriamanitra.
fa nga moa zanak'Israely rehetra tsy notronona hoe vahoaka an'Andriamanitra ka tsy alala an'Andriamanitra. Raha ohatra ka mamaky ny bokin'ny Salamtsika dia amin'ny hevitra efa mitatra kokoa no lazany Davida azy eto hoe tena misy tokoa mpanompon'Andriamanitra, misy tokoa mpanompon'Andriamanitra izay manana fianakaviana na manana olona akaiky izay miataka tamin'ny finoana, miala tamin'ny finoana na tsy manana hafanampo intsony amin'ny finoana, dia ireny mahatonga ny Davida miteny manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko. Rehavako ny mpino zany eto dia tokony hahatsiaro ananadidy aman'andraikitra amin'ny rahalahiny na amin'ny fianakaviany ampahafantatra an'Andriamanitra. Olona miraharaha zany na mandray andraikitra ny fiainam-panahany rahalahiny mba hahatonga ny rahalahina ny fianakaviana ny havany hino an'Andriamanitra. Raha toa ka tianao ny havanao, raha tiantsika ny fianakaviantsika, dia ny zavatra tsara indrindra hatolotsika azy de ny fijoroana vavolombelona. Am'izao rivotra iainantsika izao de somary toa mifanohitra am'izay ny zavatra mitranga. Mifanohitra am'izay satria noho ny fahasamihafan'ny antoko-pivavahana maro samihafa izay misy, ny fianakaviana na misy ny ray tam-po, de indraindray tsy resahana ny fivavahana tahaka ny tsy resahana ny politika. Indraindray aza dia atao isan'ny hoe tsy fahalalam-pomba mihitsy rehefa misy fiarahana amin'ny sakafo na misy fiombonana, dia isan'ny tondroina ho tsy fahalalam-pomba mihitsy ny firesahana politika sy ny firesahana fivavahana. Azo resahana ny zavatra rehetra afa-tsy ny politika sy ny fivavahana, na de fivirim-pianakaviana azy io. Satria mandrakariva amin'ny resaka amin'ny fivavahana ny olona de manjary miteraka ady, satria samy manana tsy hoe ny finoany ihany satria samy kristianina izy, fa samy manana izay tafitrano ibeazany ny kristianina. Mety misy katolika sy protestanta, misy luteranina sy anglikanina, ary mety misy ara fiangonana hafa izay ataontsika hoe ivelan'ny mahazatra, ka manjary miteraka fifampitsarana ny firesahana ary miteraka fisarahana lay resaka, ka dia tsy resahan'ny olona mihitsy ny momba an'Andriamanitra ny fivavahana ao anatin'izany koa ny politika. Ny antony zany de afaka malala de zao, satria potika ilay fiainam-pianakaviana, potika ny fihavanana. Efa tsy milamina intsony ny fihavanana dia efa samy manana ny fomba fijeriny ny olona, hany ka misy zavatra tsy azo resahana. De mametra-panontaniana azy sika, de aiza zany no iresahan'ny olona ny fivavahana, ary aiza no iresahan'ny olona ny politika, raha toa ka tsy mahazaka iresaka an'izany ny fianakaviana na ny ray tam-po. Ny fianakaviana iray tam-po zay kitapo ray ny finosana, fianakaviana iray tam-po zay tafitrano ray ny beazany azy, tsy afa miresaka politika, tsy afa miresaka fivavahana, aiza indray sy iza indray no afaka iresaka an'izany, de tsy gaga isika raha mifanandrina ny olona na dia raha vao miresaka politika, satria na ny fianakaviana ara de tsy afaka miresaka an'izany intsony. Fa nahoana ny fianakaviana tsy afaka miresaka an'izany? Satria tsy mitovy ny fomba fijery. Dia rehefa tsy afaka miresaka an'izany ny fianakaviana, de manjary inona no mitranga, tsisy fotoana na beazan'ny taranaka. Raha ohatra ka afaka miresaka an'izany ny fianakaviana, de afaka manabe tsara ny taranaka amin'ny lafin'ny politika, afaka manabe tsara ny taranaka hoe amin'ny lafin'ny ara-pivavahana. Misy tanora be dia be vory eo, manomboka any amin'ny 20 taona, 10 taona, 12 taona ka hatrany amin'ny 5 taona. Ireo tanora ao anatin'ny fianakaviana ireo mila repère, mila mahalala ara-pitondrana na politika, ara-piarahamonina, ara-pivavahana. Nefa amin'ny fotoana io tsy mahazo iresahana zany anatin'ny fivirim-pianakaviana, de aiza ara ireo ankizy ireo no handray maridalana. Repère aniza no raisiny, torohevitra aniza, fomba fijery aniza no raisiny, raha ohatra ka ao anatin'ny fianakaviana ara tsy afaka mandray an'izany izy. Dia tokony miezaka zany ny fianakaviana manao tahaka ny Davida. Miezaka ny fianakaviana manao tahaka ny Davida hoe mijoro vavolombelona ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mijoro manokana fotoana iresahana, tsy resaka fotom-ponoana loatra, fa tena iresahana ny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'ny fotsotra sy fo mazava.
marina fa mety mizarazara be ihany ao anatin'ny fianakaviana ny hoe ampizara azy be ihany ny fiangonana amy lafiny hoe samy manana zay toerana ivavahany olona. Ary io moa randrandray rehefa misy fianakaviana anankiray na olona anankiray tafiditra any amina fiangonana tsy mahazatra de vao mainka raharaha mihitsy, satria dia rehefa tafiditra am'ireny fiangonana tsy mahazatra ireny, ataoko hoe tsy mahazatra satria fiangonana vao niorina teo arina 30-dimapolo taona teo arina, dia manjary lasa mitsara nyresitra nainy hoe kanareo ange tsy manana empanany aminareo raha tsisy empanany aminareo raha fitadiavam-bola fotsiny any aminareo raha izao any aminay de zao, de manjary lasa mahatonga olana tokoa la izy raha avantany vao misy anankiray monja tafiditra am'ireny fiangonana tsy mahazatra ireny dia tonga de mikorotana ny resaka fivavahana anatin'ny zavatra hoanina sy sotromina aza de dradray hifampitsarana ao anatin'ny fivoriam-pianakaviana. Fa ino tokony ho izy? Ny foto-kevitra apetraky ny baiboly de zao tokony ho afaka miresaka fivavahana ny fianakaviana ary manana adidy mihitsy ny fianakaviana iresaka fivavahana mba hatonga ny taranaka iorina amin'ny finoana. De anjaran'ny fianakaviana zany ny miresaka pahendrena ny fivavahana mba tsy ho fitaovana mampisaraka ny fivavahana fa fitaovana manabe, fitaovana mampiorona. Ary raha misy olona fantatra fa tsy mahazaka an'izany ka mitaona ny hafa hanaraka ny fivavahana satria zay ndraindray no mitrango anatin'ny fianakaviana, lasa ataony sehatra hifampitaomana ho any am'izay fiangonana vaovao ny aviny ny sasany de manjary miteraka olana aza resahany zany fa zanakay ataritaritana am'zany nandray tonga am'zany ny resaka ny farany de de aleo hoaniny sakafo de zao samy mody fa zay zany fivoriam-pianakaviana tsisy fivavahana intsony. Rehavako malala taratry ny fahampiten'ny fiarahamonina izany fa izao nahoana de ho Davidy eto manao hoe zao no izy hitorony anaranao amy rahalahiko zany hoe tokony ho afaka miresaka fivavahana ny fianakaviana ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fiezahana hanetritena tsy hitsara ny hafa sy ny hoe tsy hitsara zay fivavahan'ny hafa fa ao anatin'ny fampahafantarana hoe kristianitsika ndo hivavaka melony sakafo, ndo hiresaka momba ny fivavahana tsotra ka tsy zay mampisaraka ny resahana fa zay mampiombona. Betsaka kely azo resahana mampiombona amin'ny fivavahany, betsaka misy maro ny mampisaraka fa betsaka lavitra ny azo resahana momba ny mampitambatra. De anjarany tsiraray no mitsara tena manao hoe ampy zay ny adevitra eto ndray ny resahana, ampy zay ny tanjona tsy hampiady atsika fa ny tanjona hifampahireza atsika. Zay dika ilay teny hoe hitorony anaranao amy rahalahiko fianakaviana mifampahery, mpino mifampahery ao anatin'ny fotoana ionana. Fa ny faharoa rehavako malala zay aseho anty andininy eto am-piaratanantsika ety ny tapany faharoa zany de manao hoe eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Zany hoe le mpanompoandriamanitra ndray zany eto de manaiky joro vavolombelona ao ny fianakaviana izy. Joro vavolombelona ny fahatsaran'Andriamanitra tsotra fotsiny zao, mety mitantara ny fahasoavana andraisiny tamin'Andriamanitra fotsiny zao izy, ny fitahin'Andriamanitra atao amin'ny fiainany, ny famindrampon'Andriamanitra, tsy miresaka fomba ampiangonana na miresaka inona fa mijoro vavolombelona ny am'izay mety ho traikefa-piainany miaraka tamin'Andriamanitra mba ho alain'ny taranaka tahaka na ho alain'ny fianakaviana tahaka. Fa ny faharoa izy manao hoe tsy mijanona eo anivon'ny fianakaviana koa fa eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Zany hoe mpino miangona, mpino mandeha miangona ary mideran'Andriamanitra ao anatin'izany fiangonana misy azy zany. Ny mpino rehavako malala dia rehefa resy lahatry ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny famindrampon'Andriamanitra, ny fahalehibeazan'Andriamanitra dia tsy miolona amin'ny hoe mideran'Andriamanitra amin'ny saina manokana na amin'ny tena irery, fa manao hoe za dia hamonjy ny fivorim-piangonana, hamonjy ny mpiara-mivavaka amiko, hanao zava-dehibe ny fiarahana misaotra sy mideran'Andriamanitra. Ny fivavahana kristiana rehavako malala de fivavahana misokatra amin'ny hafa, mampisokatra ny olona
amin'ny hafa, mampifanatona ny olona amin'ny hafa. Ny fivavahana tsy hoe fivavahana kristianina tsy hoe fivavahana mampitoka-monina tahaka ny esenianina. Tamin'ny fotoan'andro tamin'ny andron'i Jesosy zany dia nisy karazana fivavahana, nisy karazana vondron'olona sy tena hoe karazana fivavahana niataka tamin'ny fiarahamonina antsoina hoe esenianina. Rotsonina mpanao batisa de tao anatiny antsoina hoe esenianina. Dia ireo esenianina ireo izay nitoka-monina satria nihevitra fa ny olona de maloto, ny fiarahamonina de maloto, ny fiarahamonina dia lasa nanana fiainana manokana izy ireo. Rehefa sendra mandeha any amin'ny faritra maro amin'ny Amerikina reo de mbola mahita ny antsoina hoe misy izay mbola manana fiainana manokana mihitsy, nitoka-monina mihitsy. Ary dia be de be ato-bon'ny tany mbola karazana fivavahana tahak'izany, ary reo moa de indraindray de tsorona amin'ny teny hoe secte, ny dikany teny hoe secte de avy amin'ny teny latinina hoe sécaré, nazahoana teny frantsay hoe section, zany hoe mitokana, miendaka, miala, miavaka, zay ny dikany. Miavaka tahaka ny hazo anankiray lehibe anankiray dia nazahoana de hoe ny sectaré zany. Zay mitovy faka amin'ny teny hoe section, ny sécateur sy ny sisa rehetra dia nientaka tamin'ilay fototra maha izy azy iny de lasa nanana zavatra vaovao. Ary dia indraindray mpino misy mpino miataka amin'ny maro amin'ny fiderana, miataka amin'ny maro, te hiavaka amin'ny maro. Fa ny mpino de afaka malala raha amin'ny afatra Davida itony de izao te hanatona ny hafa mandrakariva. Raha toa ka mamaky amin'ny salamo, rehefa manomboka any amin'ny salamo fa 8:100 dia ahita ianareo 2:100, 2:100 sy ny manaraka rehetra dia natsoina hoe salamo fiakarana. Natsoina hoe salamo fiakarana ao amin'ny Zoatra Masina dia rehefa andeha hiakatra any Jerosalema ny olona andeha hivavaka, zay dikany hoe fiakarana, de manao an'io salamo izy. De misy zany salamo vao miomana fotsiny ny olona andeha hivavaka. Hoe andeha tsika hiakatra any Jerosalema satria misy olona avy any Galily, misy olona avy any Kapernaum, misy olona mandeha lalana Admina, misy lalana mandeha Tapabolana, mandeha tongotra andeha hiakatra any Jerosalema hivavaka. Dia mifamoro ny olona, mifampiantso ny olona, de mihira ny olona miakatra any Jerosalema. Mandeha tongotra izy, fa mihira izy miakatra any Jerosalema. Zay mahatonga natony, zay dika le teny hoe salamo fiakarana. Raha mamaky ny salamo mahazatra sika ohatra, de ataotsika hoe ny salamo fa 2:100, na salamo 2:100, salamo 2:100 zany vao miomakomana ny olona ka mahatazana an'ilay tendrombohitra io de efa miteny manao hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena. Le izy le tendrombohitra hitan'io, le tendrombohitra io mbola voalavitra be izy dia efa mifamoro ny olona miara-mivavaka dia mitazana an'ilay tendrombohitra hoe io le famonjenantsika. Eny an-dalana izy de mifamory, salamo 2:100, salamo fiakarana ihany io, dia manao hoe faly aho raha ozy ireo tamiko hoe andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Nitongotra efa mijoro ao anatin'ny vavahadinao Jerosalema. Zany hoe mifampitaona izy. Faly izy rehefa tonga eo, faly izy rehefa mifampitaona hoe andao hivavaka, andao hidera an'Andriamanitra. Rehefa malala ny kristianina na ny mpino dia tokony mafana fo amin'ny antsoina hoe fiarahana mivavaka. Raha ohatra ka kristianina somary mangatsiatsika eo amin'ny maro amin'ny fiarahana mivavaka de mila fitezam-panahy. Mety misy aretim-panahy manokana, mety mahazo azy, mety misy fahatafitonana ka ilana fitsaboana, mety misy fifandraisana tsy milamina ka ilana fifampahirezana, fa raha ny fanahy ao anatin'ny mpino de ny fanahy masina, raha ny fanahy ao anatin'ny fiangonana de ny fanahy masina, fanahin'i Jesoa, de izao fanahy miasa mampifanatona, fanahy miasa mampifandray, fanahy miasa mahatonga ny olona te hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fiombonana. Rehefa malala engany ho toetratsika kristianina ary ny midera an'Andriamanitra ao anatin'ny fiainam-pianakaviana ary makamamy koa ny fiaraha-mivavaka ao anatin'ny fiangonana. Na inona dia lafiny zavatra mety ho mampisaraka satria simba ny fiarahamonina de simba ny fifandraisana.
mety malaindaina mivavaka ny olona satria manomboka tsy mahafinaritra ilay fifandraisana noho ny antony maha olombelona na ao anivon'ny fianakaviana de ny tsirairay de tokony samy atsiary manao hoe ny sitrapon'Andriamanitra de zao ny fiaraha-mivavaka ao anatin'ny tokantrano, ny firesahana an'Andriamanitra ao anatin'ny fianakaviana de tokony atao, ary ny fiaraha-mivavaka ao anatin'ny fiangonana de tsy ambanin-javatra. Zay de foto-kevitra marina ao amin'ny baiboly manontolo ary marina ny fiainan'ny mpino. Alahoery ary avako malala torio ny voninahitra ny anaran'ny tompo am'izay rehetra amin'ny havanao, amin'ny olo tianao, ampahafantaro azy ny fitiavan'Andriamanitra, ampahafantaro azy fa tsara Andriamanitra, ary miezah miombom-bavaka miara-mitery an'Andriamanitra amin'ny fiangonanao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina noho ny famindramponao ka nitenenanao amin'ny malagasy amin'ny tenin-drazanay. Manafatra anay ianao tompo fa sarobidy ny fiainam-pianakaviana ary ny mpino de manana didy hampahafantatra ny famindramponao sy ny famonjenao amin'ny fianakaviana, indrindra amin'ireo taranaka mifandimby. Araka ny teninao hoe hisy taranaka hanompo anao ary ianao de ho lazaina amin'ny taranaka ho avy. Tompo eo anivon'ny fianakaviana de manafatra anay izany ianao. Manafatra anay koa ianao tompo mba hanananay toe-po makamamy ny fiaraha-mivavaka, ny fiarahana manome voninahitra ny anaranao ho ty fiombonana, ho ty fiaraha-mivavaka. Tompo am'izao katoko ny faran'ny taona zao, sitrano ara ny fianakaviana misaratsaraka, sitrano ny fiangonana misaratsaraka, mamela heloka ny amin'ny fisarahan-tsaina na ny amin'ny fisaraham-bazana mety ho hita amin'ny fialalovan'ny fianakaviana sasatsasany na koa fizahan-toetra lalovan'ny fiangonana sasatsasany. Vavak'izay tompo am'izao akatoko ny krismasy zao, ianao ny mpandrava ny hevitry ny fisarahana de ataovy mahay mitery anao ny isam-pianakaviana, ataovy mahay mitery anao ny isam-piangonana. De mivavaka ary zay tompo ankehitriny ho anay tsirairay avy, ataovy ty ny mitery anao zahay, ataovy makamamy fiaraha-mivavaka izahay, ataovy ty miaino ho sy mamaky ny teninao. Tompo jereo ny tanora am'izao andro ankehitriny zao, arovy amin'ny fakapanahy maro isan-karazany, ataovy endry mahatoky ty fahendrena, ty fahalalana matahotra anao. Jereo ny ray aman-dreny amin'ny famelomana ny ankohonany, manapia azy reny ianao, me fahendreny izy ireo, me fahalemem-panahy, me faharetana amin'ny fitezana ny ankohonany. Ho an'ny kristianina tsirairay avy tompo, amarino ny teninao, na eo ara ny fahasahiranana, na eo ara ny zava-manahirana ty amarino ny teninao, amin'ny kristianina tsirairay avy, mpanaraka izao fampianarana sy mofinaina izao hoe raha ny zanakao sy ny asan'ny tananao adidinao ihany. De mitoera aminay tompo tsara ary aza mahavoina masaraka anay. Misaotra Jesoa. Amen.